Mbola tonoana amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika ary ny fanahy masina ny ampianatra antsika araka ny sitrapon'ny tompo ao anatin'izao fotoana ny toriteny izao. Timoty 2:7 andiny 4:10 hatramin'ny 7:10 fa indrindra ny andiny 9:11 sy ny 7:10 farany. Timoty 2:7 andiny 9:11 sy ny 7:10 farany. Mialoha izany misy tantara ao amin'ny soratra masina ny vakitsika tokony ampieritreritra antsika hoe inona tokoa moa mivokany raha toka mamaly ny afatry ny mpaminany isika ka tsy mankasitraka an'izany ny mpanjaka voalohany toko 7:10 tao raha nanaraka amin'ny vakiteny isika na efa nanomana tany atokantrano rehefa niteny ilay lehilahin'Andriamanitra dia hoy ny mpanjaka hoe sambory ilay io dina efa ran'ny tanan'ny mpanjaka tsy afaka miforotra tsony ny any heriny dia ny teny tamin'ny mpaminany hoe mba mifonare ho amin'Andriamanitra ahafahany tanako miforotra mihetsika indray. Indray sika dia miteny kabary tsy valiana ny toriteny kabary tsy valiana io dia miteny hoe ny toriteny dia enona any hoe miaino amin'ny soratra masina dia mankatoa. Ao amin'ny Lioka indray toko 5 Jesosy mihitsy no miteny ary maneho ny fahefan'ny teniny ny fandreseny ny rivotra nampanonja ny ranomasina. Izany dia endriky ny fahefan'ny teny avokoa ny teny tsy azo toerina ary ny teny izay manohitra ny hery heverina ho mahery noho ny mahery rivotra voatohitry ny tenin'Andriamanitra na agaga ny nahity izany. Ato amin'ity Timoty 2 ity dia azo anipiana hevitra anankitelo tahaka izao. Raha ambarana hoe fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia atory ny soratra masina amintsika avy aiza io teny misy fahefana io. Avy aiza ny fiavian'ilay teny misy fahefana. Inona no antony ary inona no tanjony. Soratra dia napetraka ho an'i Timoty izay voambara eo amin'ny 4:10 fa ny tombo tao anatin'ny fahalalana ny soratra masina. Avy aiza io tenin'Andriamanitra io. Rehefa nandalo ny kilasy 5 ao amin'ny sekoly alahady isika dia nampianarina hoe ny atao hoe tenin'Andriamanitra dia ny soratra masina hiasany ny fanahy masina. Ary hevitra amin'izany lahatra amin'izany indrindra ny 9:11 eto manao hoe amin'ny anaran'ny tompo izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Lazaina koa hoe ny soratra masina rehetra dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ary satria alahady ahatsiarovana indrindra mivavaka ho an'ny fanerezana baiboly ity alahady ity dia ny ninana tao ny toriteny voaravaka tenin'Andriamanitra. Manamafy izany hoe nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra ny soratra masina dia hitantsika ao amin'ny Petera 2 toko 1:20 sy ny 2:20 voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olombelona fotsiny fa tsy nisy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra tany fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahy masina azy. Famohan-kevitry ny soratra masina tsy efa ny fisainan'ny olombelona ary tsy nisy faminaniana izay tany aloha rehetra tany araka ny sitrapon'ny olona fa arak'izay nampiteneniny fanahy azy.
fambola ao koa ny filazana ao amin'ny Samoela faharoa toko 7:22 amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Tena avy amin'Andriamanitra ny teny ombany ny fanahy masina, soratra masina ombany ny fanahy masina. Ny asan'ny apôstôly toko 4:5 ary ny fanahy masina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe nahoana no mitabataba ny jentilisy misaina ny ho an'ny foana ny firenena. Tsy tonga ho azy eo ambava ny mpaminany ny teny na voasoratsoratra ao anatin'ny Baiboly, fa tena asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina tao amin'ny mpanompo ny teny na nanoratra. Ry havana malala, eny amin'ny fiarahamonina eny any atokantrano, rehefa mandinika Baiboly fatratra isika dia misy miteny hoe sao dia mba lasa adala amin'io, maraina Baiboly, atoandro Baiboly, hariva Baiboly. Nga io azo atao an'izany? Indraindray koa dia misy mieritreritra hoe ny Baiboly dia atao ohatran'ny tsatopisoko sokafana dia zay hita eo, io zany le izy. Mety hitranga tokoa zany, fa tsy tenin'Andriamanitra ny soratra masina raha tsy eo ny fanahy masina. Tsy misy famakiana Baiboly alasa adala raha toka ekentsika ny fanahy masina hampisy fahefana ny teny izay vakiana ka hatonga azy ho tenin'Andriamanitra manan-kery eo amin'ny fiainanao. Ny soratra masina dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Izay antsonantsika dia ny hoe ekeo anana fahefana eo aminao ny soratra masina eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Ny soratra masina rehetra dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana, atao inona moa ilay soratra masina? Mahasoa hoy ny vaky teny teo, mahasoa atao inona? Antony efatra: fampianarana, fandresen-dahatra, fanitsiana ny diso, fitaizana amin'ny fahamarinana. Izany no antony anomezan'Andriamanitra antsika ny soratra masina omban'ny fanahy masina ka hanam-pahefana amintsika. Ny Mika 2:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: tsy mahasoa izay mandeha mahitsy vanin-teniko. Ho fampianarana, mahasoa ho fampianarana. Ny Jaona 5:13 dia mampatsiahy i Jesosy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: dinihonareo ny soratra masina fa ireny no manambara. Ny soratra masina dia mampianatra antsika ny amin'ny Jesosy, ny amin'ny tantaram-pamonjena atao amin'ny Jesosy Kristy. Mario fa i Jesosy raha miteny eto tsy mbola milaza ny amin'ny filazantsara na ny epistily, fa tena manambara ny testameta taloha. Hitantsika ao amin'ny testameta taloha zany fampianarana momba an'i Jesosy sy ny famonjena, ary mibaribary sy miariary ao amin'ny testameta vaovao. Natao ampianarana antsika ny amin'ny tantaram-pamonjena ny soratra masina, fa natao andresen-dahatra izay manohitra koa ny soratra masina. Rehefa niezaka andresy lahatra ani Jesosy tany anefitra ny devoly mba handikany ny sitrapon'Andriamanitra, ny valitenin'i Jesosy hatrany hatrany dia manao hoe voasoratra hoe nandresy lahatra ny alamaina ny devoly tamin'izany. Nandresy lahatra azy i Jesosy tamin'ny soratra masina. Ao amin'ny Titosy 2 dia ampaherezana i Titosy lazao sy anaro rarao amin'ny fahefana rehetra ny olona. Reseo lahatra ny olona, anaro rarao amin'ny fahefana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 10:14 hatramin'ny
2020 raha fitinina rehefa niady saina ny fiangonana ary natao ny fivorian'ny tompon'andraikitra ny fiangonana ny aminy hoe tsy maintsy forana ny jentilisa vao mahazo ny famonjena fa tsy ampy ny Jesoa vao teo amin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty dia ny fanjevo ny hevitra fa ny fandresen-dahatra avy amin'ny soratra masina izay nentin'ny Jakoba no nampiravina ny hevitra tsy nitovy rehetra. Jakoba dia nitsangana nampatia ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Amosy, milaza fa natao an'ny jentilisa koa ny fahasoavana, tsy mila famorana. Raha tsy nisy ny fijoroan'i Jakoba tao amin'ilay fivorim-piangonana voalohany nanapa-kevitra zany ho antsika izay nandray an'i Jesoa rehetra dia tsy maintsy forana isika. Fa io fanapa-kevitra lehibe nifototra tamin'ny soratra masina io nandraisy lahatra ny mpivory samy vita zany. Aleo mijanona eo amin'izay nandraisana an'i Jesoa ampy izay voavonjy ny olona. Natao ho fandresen-dahatra ny manohitra ny soratra masina. Fa ny antony fahatelo fanitsiana izay diso ny soratra masina. Natao hanitsiana izay diso ny soratra masina. Eo ambany fitarian'ny fanahy masina, Paoly raha manohatra ho an'ny Korintiana voalohany, ho an'ny Korintiana ao amin'ny epistily Korintiana voalohany 10 dia mitanisa ireo tantaran'ny zanak'Israely izay niala tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, nandika ny sitrapon'Andriamanitra ka nizaka ny vokany ny amin'izany. Dia hoy izy, ireo tantara voasoratra dia hianatra ho an'ny sisa. Lava zany andiny voalohany hatramin'ny 10 zany fa azontsika vakiana ny faraparana amin'ny hoe koa izay rehetra mijoro tsara aoka izy hitandrina ndrao lavo. Tena fantsiana izay nanao fahadisoana ny soratra masina. Ary ny faefatra ao anatin'izao andinin'izao ihany dia milaza fa fitaizana ho amin'ny fahamarinana ny soratra masina. Timoty 2 eo akavio raha manoloana anareo ny Baiboly, 2:5 sy 9 dia izao voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy, fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana ahalalany tsara ny marina, ka ody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly, dia izay nanao azy sambobelona hanao ny sitrapony. Fitaizana amin'ny fahamarinana. Ary ny Hebreo koa dia mbola milaza manao hoe ao amin'ny 2:12 sy ny 1:20 ny anaran'ny Tompo, ary adininareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka, aza atao ho zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova, ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana, fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Ireo riavana ny efatra hilana sy anto ny soratra masina, ampianatra, andresy lahatra, hanitsy ary hitaiza. Misy mamaky soratra masina hitady fampaherezana. Misy mamaky soratra masina mba hamelombelona ny fanantenana. Misy mamaky soratra masina mba hitady izay hifaliana ao anatin'ny fahoriana. Dia sahirana indraindray rehefa hoe tonga amin'ny hoe izao tsika dia ampianarina ny tantaram-pamonjena. Tia tsika Andriamanitra, mpanota isika, mibebay ianao, raisy Jesoa. Inona ny hidirako? Manelingelina zany. Zavatra tadiavinay izao dia fampaherezana, mba fampanantenana, hamelombelona ireradreraka ity. Misy tezitra rehefa hitondrana soratra masina manitsy, misy sahirana rehefa tezaina andeha amin'ny fahamarinana. Fa ny antony ampianarana, andresena lahatra,
antsiana amin'ny diso hitaizana amin'ny fahamarinana. Mba ho antony eo amin'ny fiainanao koa izany ry havana. Maneke ahitsy ny soratra masina, tezainy ny soratra masina, ho resy lahatra ny soratra masina, ampianariny soratra masina eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Fa ny tanjona no fahatelo ho resahana amintsika. Inona ny tanjo ny soratra masina? Andiny ny 770 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ny tanjona dia hahatonga anao anana fahavononana anao asa tsara. Anao asa tsara. Ny Efesana 4:10 dia misy teny manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy anao asa tsara. Noforonina tao amin'ny Jesosy Kristy anao asa tsara isika. Tenin'Andriamanitra namoronana, tenin'Andriamanitra nanavaozana, tenin'Andriamanitra anefena, tenin'Andriamanitra anomezana anao fahavononana hanao asa tsara. Arao fa ny olona mahery mandinika soratra masina no mahavita asa tsara. Ny olona mahery mandinika soratra masina dia mahavita asa tsara. Tsy hoe aty amin'ny fanompoana ihany, fa eny amin'ny fiainany andavanandro. Raha mpivarotranana izy dia milamina tsara mihitsy ny tokonanany. Etsy ankilany etsy saritadritaka be ny anandranosena mamy, voatabia ny karoty, fa ny azy milamindamina tsara, asa tsara. Izany koa ny tokony ho taratra amintsika ry havana. Amin'ny fiainantsika fiangonana kristiana, misy olona tena mandinika soratra masina fa tsy tonga amin'ny asany fiainany, dia voky mizihatra eo fotsiny izy. Asa maninona? Botabota ara-panahy. Vakina daholo ny soratra masina rehetra, arahana daholo ny fampianarana rehetra, fa tsy mety manao ninninina izy eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Harary izany olona izany. Kelikely. Fa misy koa karazan'olona tena miasa dia miasa dia miasa, fa aotra ny soratra masina. Marary koa izany olona izany. Izany ilay miasa fa mononmonina. Izany ilay miasa reto fotsiny ve tsika nefa firy dekona. Fa ny fahatelo dia sady enika ny soratra masina no miasa, izany ilay mamokatra tsara. Sady enika ny soratra masina no miasa, izany ilay manao asa tsara. Ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Antso fampirisihana ry havana. Ataovy enika ny soratra masina ny fiainanao, mba ho isan'ny olona ahitana taratra asa tsara ianao. Raha mpianatra ianao dia mianatra tsara. Raha miasa ianao dia miasa tsara. Dia tonga amin'ny ora ary mivoaka amin'ny ora arak'izay fanarahana. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao dia manompo tsara. Izany no ahalalana hoe ity olo ity dia ilay enika ny soratra masina. Ny soratra masina, ny tanjony dia ny anefy anao, ny anofana anao ho mpanao asa tsara. Ndreo ary havana hevitra anankitelo. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia mifototra amin'ny faneketsika fa ny soratra rehetra, ny soratra masina rehetra omban'ny fanahy masina dia manana fahefana. Soratra masina rehetra dia nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia ekeo ampianatra, andresy lahatra, anitsy ary hitaizanao. Fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia ataovy mahatratra ny tanjona hanefy anao, anao asa tsara. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.